tendance atsika amin'izao fotoana toy amin'ny fiakanjo lavanano angamba ny resahana anazy dia zavatra plutôt tsy centré loatra. Ny andro koa moa eto amintsika mafana dia mety ilay ohatra hoe lamba akanjo somary malaladalaka, coton de préférence, dia ny rayure, ny imprimé lengeza be ireny sariny ireny koa tendance be amin'izao, surtout les couleurs tena hoe maro loko tanteraka mihitsy. Mihaja indray amin'izao dia plutôt miankina amin'ilay hoe mihaja resahana angamba hoe hamonjy soirée ve ilay olona sa hoe hamonjy zavatra somary ohatra hoe lanonana am-piangonana zavatra ohatr'izany. Miankina amin'izay angamba ilay izy raha ataontsika hoe hamonjy soirée dia amin'ny ankapobeny malaza foana hoe akanjo somary mangirangirana kely, plutôt ireny tissu le sequin ireny amin'izao no tena malaza. Dia ny amin'ny couleur dia zavatra doré, rouge, argenté sy noir ireo zany tena hoe couleur tendance amin'izao fotoana, surtout raha hamonjy soirée izay ianao. Ny asymétrie amin'izao la mode be mihitsy. Za moa efatra amin'izay mpilalao asymétrie foana, zany hoe tsy mitovy ny gauche sy droite. Dia tena mahatsara ilay robe asymétrique surtout ho an'ny olona bebe vatana, tena mikasety tanteraka ilay largeur ilay vatana ilay izy, dia tena manome endrika hafa mihitsy, manome fitsatoky ny vatanao hafa mihitsy ilay izy. Dia la mode be zavatra asymétrie amin'izao fotoana. Zavatra hita aloha ankehitriny diny tanteraka hatreo ilay hoe rehefa rondy ianao ohatra dia tsy maintsy manao akanjo marevaka. Na ohatra hoe hita be hono ianao efa be fa za tsy miteny an'izay loatra. Fa ny zavatra hita amin'izao hoe na ronde ary ianao dia izao réformer ilay morphologie en 8. Izany hoe raha ohatra ka hoe efa venty izay ianao dia izao cintré no maximum ny aty ambony, ohatra tambany nono eto ohatra ny cintré dia ny aty ambany afaka velarina kely. Fa fotsiny ilay volant tena tsy mi-conseiller mihitsy na olona vaventy, afaka ataona évasine aty ambany justement pour réformer les forme 8 izay. Teny amin'ny accessoire koa angamba ny assisté kely, any amin'ny bracelet ohatra, na any amin'ny kavina na aty amin'ny collier. Dia zavatra anankiray important be indraindray matetika izy ity adintsika, fa hitako hoe torohevitra important ihany izy amin'ny poketra entina surtout ny vehivavy rehefa mamonjy fety ohatr'ireny, sa dia manorohevitra foana hoe bandoulière hoentiny. Mahatsara ilay bandoulière tsy voatery apetrapetraka ao dia tsy voatery hitataina foana ianao hoe ao ve ny telefoniko mbola ao ny poketrako. Fa mampiasa bandoulière be da be zao karazana bandoulière misy mihaja kely. Dia bandoulière dia amin'iny ianao sereine kokoa ianao, manala azy tanteraka, finday ianao any aminao fa tsy ataonao very sy ny rehetrarehetra. Remarqué nay zany izay manatasehatra ny lamaody amin'izao, ilay tendance amin'ilay lamaody any ivelany amin'izao hita be misinspiré amin'ny zavatra ataontsika aty ilay izy. Dia ohatran'izao maromaro mihitsy izy amin'ny styliste atsika gasy zany misy ohatran'ny hoe lasa source d'inspiration an'zareo, dia izy no mamoaka ilay tendance avy eo izao indray ny tendance. Fa resy koa ohatra tamin'ny mois d'avril, tamin'ny avril teo zao ohatra nanao défilé tany Anosy Be. Tamin'izay namoaka tonga dia combi ohatran'ny cuir anisany combi tanteraka mihitsy, slim tena manara-batana be hatrany ambany, dia natsikisikina satin ilay izy. Dia peu après tatsiriny lasa lamaody ilay sikiny. Pour dire koa zany hoe les tendances atsika matetika miandry les tendances avy any ivelany foana, fa c'est le contraire zareo any ary makatahaka avy aty amintsika dia mody avoaka ny tendance ilay izy. Atsika tsy maraka ilay zava-misy eto an-toerana. Ohatrany hoe ny any ivelany foana ny arahana, lasa variana ny any ivelany zany efa jereny eto fa ny any ivelany matetika mankavy eto amintsika foana.